Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Manatra ny araby indray tokolasy tovovavy dia mbola falitafahoana amintsika ato anatin'ny fandaharana sarobidin'ny fahasalamana dia manasa anao sahady hanjoy ny fandaharana hatramin'ny farany. Ho an'ny androany dia ny fararian'ny nera izay no hazavain'ny ostéopathe ato anatin'ity fandaharantsika ity. Ny nera izay tsinona moa fa karazana tariby izay mitondra ny herinaratra mibaiko ny vatantsika ahafahan'ny taova miasa araka ny tokony ho izy, ahafahan'ny vatana ihany koa miasa manao izay baiko omeny adi-doha azy dia manodidina ireo karazana aretina ireo izay no entin'ny mpitsabo izay ihany koa no ampahafantariny antsika amin'ny atsipiriany toy ny mahazatra isy ny fampahafantarina izay karazana aretina izay, ampahafantariny ihany koa ny fomba fitandremana, ny fomba fitsaboana sy ireo fihetsika ataontsika mety mahatonga izay fararian'ny nera izay. Aza misaraka amin'ny fandaharantsika indray hatramin'ny farany. Teny roa no mandrafitra ny antsoina hoe névralgie na ny fararian'ny nera. Fiasantsika androany dia momba ny fararian'ny nera na ilay atao amin'ny teny hoe névralgie. Raha jivantsika zany ny névralgie dia misy natao hoe nera dia misy natao hoe algie. Izany hoe nera dia ilay fil ao anaty vatana, fil naturel izy io, fil voajanahary ohatran'ny fil mpitondra courant io fa ao anatin'ny vatantsika izy mitondra courant anatin'ny vatantsika mampitoy ny adi-doha amin'ny vatantsika rehetrarehetra. Dia rehefa io zany marary dia izay mahatonga hoe névralgie, algie zany farariana dia fararian'ny nera ny atao hoe névralgie. Mianga ao amin'ny adi-doha ny nera na ireo tariby mpitondra herinaratra ireo. Io nera io zany araka irasantsika teo dia fil tena ohatran'ny fil courant mpitondra jirotsika io mihitsy izy fa voajanahary izy io. Miala avy any amin'ny adi-doha any dia mandeha ao anatin'ny hazon-damositsika rehetrarehetra ao anaty tsoka ao dia miparitaka amin'ny vatantsika rehetrarehetra. Misy makany amin'ny loha, misy makany amin'ny fo, makany amin'ny tsatsa, makany amin'ny rehetrarehetra any tonga tsy any amin'ny vatantsika any ambany any. Dia io courant io zany no ahafahantsika mihetsika ohatr'izao ny tanana, ahafahantsika mandeha, ahafahantsika miaina, ahafahantsika manao zavatra rehetrarehetra, ahafahantsika mahatsapa zavatra rehetrarehetra dia no fisian'io nera eo amin'ny vatantsika io. Arovan'ny hazon-damosina kosa ireo taribiana nera ireo. Ny andikatsika azy amin'ny teny gasy somary sarotsarotra fa izay ny ahafantarantsika azy hoe karazana filana courant izy io fa voajanahary mitondra ny courant amin'ny vatantsika. Dia izy io arovan'ny hazon-damosina eo aoriana ao zany. Izany hoe ilay hazon-damosina tsirairay amin'ny hazon-damositsika eo amin'io miditra ilay nera zany mandeha dia miaro anazy ny hazon-damositsika tsirairay avy. Dia eo anelanelan'ny hazon-damosina koa izy no mivoaka tsirairay avy misy ny makany amin'ny taova rehetrarehetra makany aoriana na makany ambony. Dia ny nera lehibe indrindra eo amin'ny vatantsika dia ilay atao hoe nera sciatique. Io zany aty amin'ny farany ambany indrindra aty dia io mahatratratra ny 1 cm hatrany ny sava-iovana ny diametra. Dia io no mivoaka aty amin'ny andilana ambany dia makany amin'ny tongotritsika, tonga tsara amin'ny kibe-tongotra na vodin-tongotra rehetrarehetra any. Io zany ahafahantsika mandeha, ahafahantsika maheno mamainy tongotra na mangatsiaka na mafana dia noho io nera sciatique io. Antony maro no mitarika ny fararian'ny nera, eo ny fahabozinana vokatry ny sakafo. Dia betsaka ny antony mety mahatonga n'izy io marary ao anatiny ohatra ny fahabozinana isan-karazany vokatry ny sakafo, vokatry ny fanafody dia ao koa vokatry ny alcool ohatra
raha ohatry hoe olona mpisotro toaka zao a ka misotro toaka gasy a dia ny toaka gasy zany de le atao hoe alcool méthylique fa ny toaka fisotro normal vidina isaky ny tiany io atao hoe alcool éthylique ngay zany méthylique ngay éthylique ka le méthylique io a tsy atao fisotro izy io a fa tokony ampiasaina any amin'ny hôpitaly na hitsabona na ampiretanafo nohatra zany a de efa mihinana an'io ny olona dia misy an'le formule tsy mety afaka zany ao anatin'ny vatan'ny olona ao a de makana amin'ny air izy io makana amin'ny ati-doha de manimba le nerf ao amin'ny vatan'ny olona zay misotro anazy mandeha tsikelikely io a dia lasa tsy mandeha tsara zany le influx nerveux na le retsika filazantsika azy de lasa miramina le olona raha zay filaza anazy a dia lasa maina ny vatany manontolo a de lasa mihena ny ati-dohany a vokatsy le toaka gasy io zany zay mahatonga ny dokotera tsy mampirisika atsika mihitsy sotro toaka gasy na lohany io na tsy lohany a de tsy tsara ny toaka gasy fa manimba anay io toaka gasy io fa ny toaka fisotro zany de toaka alcool éthylique zay amidy eny amin'ny varotra rehetrarehetra zany hoe raha tianao sotrona zany toaka gasy io ohatra de sorona le méthylique zany avadika éthylique de misy zavatra atao ahatonga an'izay zavatra zay de ao anatiny zany a mahatonga ny olona misotro toaka lasa mangovingovotra lasa miramina de vokatry fahasimbany le nerf ao anatiny de ao anatin'izany koa ny fanafody zay hoanina zany mety mahatonga ny nerf io a ho simba ihany koa. mety ho antony vokatry ny tsy fihetezany eo amin'ny vatana na ny antsoina hoe problème mécanique no mahatonga ny fararian'ny nerf dia ny fahasomban'ny nerf vokatry ny problème mécanique filaza azy vokatry ny zavatra tsy tomomana eo amin'ny vatantsika zavatra ataontsika azy manimba le nerf fa tsy isy dirana fanafody a na fanabozinana na tambavy koa misy manimba nerf zay zany tsy de hidirantsika loatra fa vokatry ny zavatra tsy fampetezana eo amin'ny vatantsika no resahantsika de io nerf io zany a dia zavatra tsy tiany nerf de zavatra mangatsika zavatra glacé a tsy tiany nerf fa zavatra mafana ny tiany nerf de zay mahatonga rehefa mangatsiaka ohatr'izao ny andro a na rehefa any amin'ny faritra mangatsiaka any a de marary ny nerf rehetrarehetra zay mahatonga ny olona marary nify marary ny andilana marary ny nerf rehetrarehetra eo amin'ny vatan'ny olona de zay koa mahatonga antsika rehefa makana rano mafana any Antsirabe na any amin'izay misy any a de mahazo aina satria mahazo aina le nerf. tafiditra anatin'ireo olana ara-batana ireo ny fahateren'ny nerf eo amin'ny faritra ny tenda ka no resantsika amin'le névralgie zany a dia nerf zay mivoaka eo anelanelan'ity tendantsika ity misy nerf mivoaka be be eo a de resantsika hoe inona mitsanga rehefa tero nerf io a ka marary raha ohatra zany nerf aty ambonimbony mivoaka voatery de mety hiteraka le fararian'ny nerf hoe trizumeau zay ny anarana ety amin'ny tarehy ety a de lasa marary zany ny tarehan'le olona lasa manomboka mitady ivelana sy miraikitra zay ny fiteniny dia mety ho tery zany le nerf makany amin'ny tarehany io zany tena matetika mitsanga efa andro ririny ohatr'izao satria tsy mahazaka atsika le vatantsika le tenitsika teo de efa mila mangatsika loatra ny tarehan'le olona na toerana mangatsika any de mikaikona le ozatreto de le nerf lasa mampivilana ny tarehy mihitsy de lasa manao paralysie faciale l'olona zany hoe lasa mivilana mihitsy ny tarehan'le olona rehefa tsy tsabonao anatin'ny fotoana inga de ao anatin'ny tsy tiany zay koa ny marquille sy ny zavatra glacé le hoanina rey zany manimba an'io nerf io daholo de mety atonga an'izay paralysie faciale zay rehefa tsy tsaboana. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. eo ihany koa nefa ny fahateren'ny nerf amin'ny faritra ambanimbany amin'ny azon-damosina raha midina ambanimbany tsika
dia ty amin'le faritra ambany a misy hoe sesetsy de zay filaza azy a zany hoe le azonambosina farany amin'ny tenda fampitoy amin'le azonambosina voalohany amin'ny lamosina eo zany misy naira mivoaka maka amin'ity tanatsika ity dia zay naira zay natao hoe siatika cervico-brachial filaza azy a zany hoe io naira io rehefa tera avy aty a dia mety hiteraka fa volovolon'ity tanany ity a lasa tsy de tsara tsoa le tanana lasa marary lasa tsy mahare zavatra dia mitombakany makany a dia lasa tsy de mahavita mandeha toy ny tanana ilana dia mety ho tratra koa ny tanana ilana fa io zavatra io a tsy eno eo a fa mety mandeha amam-bolana mety amatonana zay zavatra rehetratsika zay mandeha tsikelikely eo be da be zavatra mety hifangaro amin'izy io ao anatin'izay fitsangany voalohany zay zao ny rhumatisme articulaire aigu a mitovitovy fitsanga amin'izay koa rhumatisme articulaire aigu koa zany a efa marary amin'ity tanany ity dia lasa tsy mahavita mare zavatra koa ty dia manomboka amin'ny déforme tsisy ny ratsan-tanana dia misy ohatran'ny marary mitsifaka zay makaty araty mitsifatsifaka zay mandindeha dia azo eritreretiny hoe rhumatisme articulaire aigu koa mahazo le olona amin'izay fotoana izay fa ny analyse nahafantarana azy hoe be da be streptocoque ao anatin'le olona tsy mihoatra ny fetra ara-dalàna ao amin'ny vatany a dia azo antoka amin'izay fotoana izay a fa misy streptocoque le olona mety misy goto koa mitovitovy amin'izay fa migoto zany a dia tena marary mihitsy koa zany le tany hoe tsy afaka mihetsika hatsaty amin'ny épaule aty a dia ny analyse koa nahafantarana amin'izay hoe misy goto le olona miakatra ny acide urique ao anatin'le olona dia azo eritreretiny hoe misy goto le olona amin'izay fotoana izay toy izao no zava-mitranga raha toka eo amin'ny faritry ny tratra novo amin'ny faritry ny tratra aloha aty a ao amin'ny faritry le lamosina rinao zany tery le naira dia mety hiteraka manindrona aty amin'ny tratra aty mihitsy zany le fararina ohatra misy andro tsy manindrona mihitsy aty aloha aty rehetrarehetra io misy manindrona misy marary tsy afaka mihetsika mihitsy le olona vao mikohaka na mihevona na misy miaina mafy be dia marary a dia ataony efa fijerevana ny avokafoka enona jerevana amin'ny fo a tsisy nininona mihitsy dia jerevanao nefa le taolana dia mety vilana na miraikitra le taolana ao amin'le azonambosina eo dia tery zany le naira makaty amin'le fony sy ny tratrany aina dia marary dia le lamosina zany vilana amin'izay fotoana izay dia afaka manao radio dia hitany hoe mivilana le lamosina na manao scanner dia anjaran'ny ostéopathe a manitsy an'iny mba tsy ho tery le naira dia afaka daholo le fararina rehetrarehetra izay mitsanga eo amin'le olona amin'izay fotoana izay raha ny faritry ny azon-damosina antsoina hoe D10 sy D11 no voa miteraka farariny ny taova samihafa raha midina mba andraitsika hoe ty amin'le faritry ny atao hoe D10 D11 aty a zany hoe azonambosina fahafolo sy faraika amby folo atao amin'ny lamosina ato a dia iny makana amin'ny vavony makana amin'ny aty makana amin'ny sarakatry ny karazana any dia lasa kamo miasa zany no taovareo amin'izay fotoana izay izy tsy hoe tsy mandeha fa kamo miasa dia efa misakafo le olona dia tsy levona zany le sakafo fa kebalika kely a le fandevona-kanina le taovareo zany na le sucre gastrique ny filaza azy a dia efa misakafo le olona dia lasa miteraka gaz ho azy io zany le sakafo satria ela loatra mijanona ao dia lasa mandrehatra foana le olona na lasa misy rivotra ny vavoniny a na miziriziry be ny vavoniny a tsy mahalevokanina lasa marary vavony a nefa efa jevanao a ny endoscopie manao fibroscopie zany dia tsisy ninina mihitsy le vavony tsisy fararetin'ny vavony dia azo eritreretiny hoe mety misy naira tery zany eo aorianao fa mila vahana tafiditra anatin'ny fambara amin'ny fararian'ny naira eo amin'ny faritra io ny vatany io ihany koa ny fandrezatana matetika raha vao misy faritra tsindrina eo amin'ny vatana misy karazan'olona zany raha vokitianao ny vatany a ohatra hoe tsindrina ohatr' zao a zay faritra tsindrina ao amin'ny vatany dia mandrezatra foana ny olona io fa tsy tianao dia mandrezatra dia tsy zay ny antony fa misy problema misy olona voadona zany misy stress be le olona io a misy olana be zany teo amin'ny fiainany a na mety asany a tao aloha zay zavatra zay dia terak'izay a lasa mandrezatra foana izy vokitianao zavatra io zany hoe problema psychique indray mahazo an'le olona amin'izay fotoana izay a raha misy olo zay zany any amintsika any vokitihana dia mandrehatra dia mila mijery hoe
inona ny tantaram-piainana fa nafantarany hoe misy problema io olona io a de fanafody a momba ny saina zany nomena azy am'izay fotoana zay a ampilamany sainy fa tsy isy fandraisany amin'le resahantsika teo. tsy miasa araka ny tokony ho izy ihany koa ny tsinay raha tokany ny aira manandrify azy no vo raha midina ambanimbany ndray tsika tia rindrina aty a de eo ndray ny naira makany amin'ny tsinay de ohatrany to ihany lasa botsina be kibololona lasa feryrivotra foana kibololona tsy miasa mihitsy ny tsinay any de lasa tsy mahavita mivoaka isan'andro izy a tsy mivoaka maraina sy hariva izy fa mety indroa isan-kerinandro na intelo mivoaka de miziriziro foana io kibony a de na tonga etsy tsy mety afaka mihitsy le rivotra sy ny karazany eo a de fa azo ieritreretina mety tery ndray zay le naira aty amin'ny azonambosiny arina aty a dia rehefa jerevanao zany na amin'ny scanner na radio na jerevana fotsiny zao de hitanao hoe tery le naira ao a dia vahana zany io naira io a de mety ho afaka zay zavatra rehetrarehetra zay. toy izao kosa ny fambara raha tokany nerf sciatique ny marary. Nerf sciatique moa zany efa io daholo tenen'ny olona vao marary hoe marary sciatique marary ny sciatique zay ny dikany hoe marary sciatique tery le nerf sciatique aty amin'ny farany ambany aty le mivoaka faritra ambany amin'ny azon-dambozy zany kiketoka de miteraka sciatique iny a de io moa efa tenenitsika matetika foana hoe lasa volovolo ny tongotr'olona manindrotsindro na lasa tsy de maheno a lasa mevona izy na mamatotra kirarony iny nataony de marary be ato amin'ny andilana ato a tsy afaka mandeha moto tsy afaka mandeha tomobile fa marary a de sciatique marary l'olona amin'izay fotoana zay de mila mijery dokotera de dokotera zany mahalala hoe ahoana natao amin'ny fararin'ny nerf sciatique. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Ireto no mety mahatonga ireo fararin'ny nerf na ny tariby mpitondra herinaratra manerana amin'ny vatana ireo. Toy izao izany arakaraka ny faritra avo raha toka vokatry ny tsy fihetezany eo amin'ny vatana fa tsy vokatry ny mikrôba ny mahatonga azy. Ny antony mahatonga moa zany akingasantsika hoe d'origine mécanique de vokatry ny filambilanan'le vatan'le olona zany. Raha ohatra le aty amin'le tenda zao no resahantsika de mety olona mpiloloha zavatra matetika io a miloloha zavatra foana izy a na olona ratsy fanjo ohatra de efa matoizy amin'ny alina mety hoe mamy izy de tsy tafavadika mihitsy a na miady amin'ny vatiny a de tsy mitodika ary mihitsy a de lasa coince zany le tenda na de eo le nerf. De raha ohatra hoe aty amin'ny faritra ambany zay mety misy olona mipatapata zavatra de mivika misy olona nindrera ohatra de senja vodona le kolonina le azon-damosina de netsika le taolana dia miteraka fararina amin'le olona zavatra mitsanga somary tsy hoe matetika fa mpitsanga zany a de misy olona ohatra mibata zavatra izy de misy mipika aty amin'ny lamosina aty ambany aty de tonga de tsy mandeha ho azy mipipihany de makara amin'ny hopitaly izy asiana saony a de ahitsy le taolana de zay vao mandeha. Ny sasandray a tsy vao contrôler intsony ny malotony na ny aty na ny pipina ny kakazany a fa mandeha fotsiny a vokatsy le fiandrerana ohatra na vokatsy le faux mouvement. Teraka izany ihany koa nefa ny fanatanjahantena sasany a sy ny fomba fipetrahana rehefa miasa. Dia ao anatin'izao zany resaka hoe fibatana sy zavatra fihetsika mahery atao ohatra hoe manao fanatanjahantena amin'ny motocross mitsambikimbikina sy basket sy volley mety hahatonga zany zavatra rehetrarehetra zany. Zay le tiatsika tenenao hoe d'origine mécanique zany hoe tsisy hidirana microbe tsisy hidirana virus no zany fa fihetsika ataon'le olona. De ao anatin'izany koa zany ny lehibeazana lehibe loatra mifantatra le taolana zany hoe lasa misy tassement vertébral de
tery le nera eo anelanelana dia marary dia zay le névralgie zany hoe raha olona tokony hoe 10 kilao zany lasa 100 kilao dia mivesatra 70 kilao ambony le vatana dia lasa mifatratra dia marary le olona amin'izay fotoana izay dia ankoatran'izay moa zany le fivilam-bilanana ohatra hoe fipetsahana eo amin'ny braoty zao a mivilana le olona na rehefa miasa na mivilana mihitsy ny tongony a dia mivilambilana eo izy rehefa mandeha na misy tsy mety ohatr'izay a dia miteraka farariny io naira io zany rehetrarehetra zany. marina fa tsy mitohy intsony ary tsy mety tohizina ny naira rehefa tapaka. Io naira io moa zany a dia resahantsika foana fa rehefa tapaka izy io a dia tsy afaka tohitsony, tena tsy mitohitsony naira rehefa tapaka dia mila mitanjona zany tsika amin'ny rehefa misy marary zany naira hoe teritery naiza le resahantsika teo dia mila manatitra dokotera farak'izay aina fa be da be ny zavatra fahasarotana mety hitsanga raha ohatra ka tsy tsaboly izy amin'le marary kely amin'ny voalohany iny. Raha ty amin'le ambony tenentsika teo dia mety mivilana mihitsy ny tarehin'le olona manao paralysie faciale le olona rehefa le tery le naira ty ambony aty amin'le naira makany amin'ny tarehy zany rehefa ty amin'le ambany eto amin'le resahantsika ty amin'ny tenda ambany aty zany tery le naira ka tsy tsabona mihitsy zany hoe tsy liberenao le naira tsy vahatsika ao dia ile miteraka fahalemeny tanana tanteraka mihitsy mandritsikelikely io a dia tsy mahazaka nin'iny ty dia lasa mikilezolezoka eo dia lasa koa ny ilana dia tena maty ny tanany avisavanana mety ao anatin'ny herintaona roa taona mety 3 taona fa mandritsikelikely dia tahaka izany koa le aty amin'ny setika resahantsika teo a rehefa tapaka naira setika io a dia mandeha ho azy mandoton'le olona mindritrindritra ny tongony a fa manomboka tapaka izy zay mindritrindritra tsy voakontrôle intsony io tongony io a dia tsy maheno ntsony na dohanao sy ny karazany a tsisy henon'le olona ntsony a dia manomboka hiteraka fahalemeny eo amin'le olona amin'izay fotoana izay dia mila urgence mihitsy zany mila famaikana mihitsy a fa vao manomboka tratran'ny naira setika fa tsy azo lalovy ny zavatra eo tsy vitana hoe tambavy na otsotra isan-karazany a fa le naira le resahantsika teo mivoaka eo an'oloanelany azon-damosina mila vahany iny a mba tsy ho tery zay ihany traitement any. ilaina trany araka izany ny fitandremana amin'ny fahasalaman'ny naira. Raha fitiantsika zany dia ilaina foana ny misoka amin'ny resaka naira toy izay mitsabo misoka tena tsara dia raha vao misy mararirary naiza naiza zany resaka ny azon-damosina kazanina dia mila manatona olona ny aina tsara manokana momba an'izany ary resahantsika teo naira tsy tia zavatra mangatsika efa mangatsika zany dia mihetsika foana ny naira amin'ny andro ririnina ohatr'izao a na any amin'ny faritra mangatsika any dia marary foana ny nairan'le olona matetika dia noho izany ilaina zany ohatra hoe manao akanjo mafana manisy baume mafana na zavatra mafana amin'ny azon-damosina iny a dia mba milonalonana amin'ny raha mafana na makany amin'ny toerana mafana eto amintsika misy toerana mafana any mazembaza ohatra janga zany sitsana ny dikany mahajanga mahasitsana ny dikany dia izy olona marary naira rehefa mangatsika makany dia sitsana ho azy zay no nahatonga ny anara-tanàna any hoe mahajanga mahasitsana janga sitsana amin'ny teny ofisialy zany dia mila manatona ireny toerana mafana ireny koa zany fisorohana rehefa tsy mahazaka mangatsika ianao a amin'ny andro mangatsika ohatr'izao. mila tandremana ihany koa nefa ny karazana fanatanjahantena atao mba tsy hahatonga ny fararian'ny naira. Dia fanaovana fanatanjahantena fanenana vatana ilaina foana fanatanjahantena mitsambikimbikina io zany resaka dibaza volley baskety a sy ny karazana dia tsy dia mety intsony efa mitombo ny taona fa mety tonga dia naketoka an'le naira mihitsy dia ampatapaka anazy raha tsy mahay le olona efa mitombo ny taona dia aloha tsy dia manao an'ireny intsony a fa na amin'ny bisikileta ny tsara atao a na any amin'ny lomano rehefa mitombo ny taona dia any no mety atao dia zay zany raha fitiantsika naira sarotra mitsabo azy a rehefa tena marary a fa aloha misoka toy izay mitsabo aloha tonga aloha toy izay sanatsy efa malemy rehefa tena tapaka ilay naira vao tonga ianao a dia sarotra fitsaboana amin'izay fotoana izay.
raha ny fanazavan'ny mpitsabo teo dia arakaraky ny toerana misy ilay nera marary na mety hoe tery ihany koa ny fisehoan'ny fambaran'ny aretina miseho eo amin'ny olona anankiray tratran'izay tranga izay raha amin'ny faritry ny ambony ohatra dia mety hisy anindrona any amin'ny tratra mety antony ihany koa hiteraka tsy fahatombanana amin'ny fiasan'ny taova amin'ny akapobeany ihany koa arakarak'izay toerana misy ny nera voy izay efa noentin'ny mpitsabo teo ihany koa ny karazana fitandremana rehetra ahafahana misoroka amin'ny fahararian'ny nera arakaraky ny antony mety mahatonga izay tsy fahatombanana ao amin'ny nera izay mifarana eto ny fiarahantsika tamin'ity androany ity mankasitraka anao feno nanjoy ny fandaharana hatramin'ny farany manome fotoana anao amin'ny heriny toy izao indray veloma tompoko. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.